riavana malalo amin'ny tompo dia mbola ampitomonao amintsika rehetra trano ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy Jesova Kristy tompontsika. Amen. Amin'ity an'ity riavako dia andeha ho jerentsika ireo endrika kolikoly izay mety iseho aninivo ny fivavahana. Araka ny lohahevitra mbadintsika fitsekema mandritra an'izao volana septambra izao dia ny hoe saia manomitra ny kolikoly, ary efa maro ny voalazantsika hatramin'izay dia efa nambara tamintsika teto fa mety ahitana kolikoly any tokantrano any araka ny voalaza teo tamin'ny fampianarana ho an'ny 10 minitra ny ankizy, mety ahitana kolikoly any amin'ireo sehatra asa maro samihafa fa azadilona fa ho isika ny ratsy kely lalana. Ary rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra hoy ny tenin'Andriamanitra dia eo afoany ihany koa Satana, koa mila mailo isika araka izany, mila mitandrina sy misoroka ireny isika satria izany no adiditsika. Manahirana mampiavana dia izao, rehefa ny sehatra iray mitafiditra ny kolikoly dia tsaroa fa ny fehefaranja ny sehatra izany dia potika sy rava tanteraka. Ary raha aty amin'ny sehatra ny fivavahana ny sanatria ny vavany tafiditra izany kolikoly izany dia misy fetraikany amin'ny finoana izany ka mety animba ny fiainantsika manontolo mihitsy. Riavana malalo amin'ny tompo ny Timoty voalohany toko fahenina andininy fahatelo ka hatramin'ny fahafolo izay isan'ny perikiopantsika amin'ny teny ity no andeha angalana ny fampianarana araka izany, izay isan'ny taratasy izay nanoratany Paoly apôstôly ho an'ny Timoty zanany ara-panahy, andeha hitory ny filazantsara samirery, andeha hiasa samirery izara zany filazantsara zany, hitatana ny fiangonana ary ampiroborobo zany fiangonana zany ka nananatra azy mafy melohany andehanana na tanteraka izany fizarana ny tenin'Andriamanitra zany i Paoly apôstôly. Riavana malalo amin'ny tompo, indreto azy misy endrika kolikoly anankitelo izay omeny ny perikiopantsika anio, tsara ho fantatritsika fa sao sanatria ka misy amin'ny fiainantsika ary tokony hosoroana. Voalohany indrindra miavaka dia izao, tadideo fa ny kolikoly famadihana ny sitrapon'ny tompo fampianaran-diso ka manao izay azahoan-javatra fotsiny dia mety hisy any anivon'ny fivavahana. Averiko nay mandeha ny famadihana ny sitrapon'ny tompo ho fampianaran-diso manao izay azahoan-javatra fotsiny dia mety hisy tokoa anivon'ny fivavahana izay arahantsika. Araka ny efa voalazako teo riavana dia izao, mananatra mafy an'ny Paoly apôstôly, mananatra mafy an'ny Timoty Paoly apôstôly mba hitandrina amin'ny fampianaran-diso ary indrindra tsy hamadika ny fampianarana izay niraisiny araka ny sitrapon'Andriamanitra ho fampianaran-diso, ary indrindra ihany koa tsy hanaraka na voarebirebiny izany fampianaran-diso zany rehefa tonga ny tanim-bolon'ny tompo ka miasa ho an'izany izy. Ary araka ny voalazan'ny Paoly eo amin'ny 1:4 dia ambarany tsara fa tena fahavaliny toe-panaraka an'Andriamanitra ny fampianaran-diso ka mitarika korotana sy fedikevitra mahatonga fanaratsiana sy fifandirana fotsiny ihany aninivony ireny sehatra ny fivavahana ireny. Riavana malala hoy Paoly apôstôly ao amin'ny Timoty voalohany toko fahenina andininy fahadimy tapany faharoa, hoy izy raha milaza an'izany fa tokony halavirina ny kolikoly sy izany fampianaran-diso zany, izao no nataony manao ny toe-panaraka an'Andriamanitra ho fahazahoany zavatra fotsiny ihany ireny. Dikan'izany dia izao tsy manana tanjona afa-tsy ny azo zavatra fotsiny ihany fa tsy nitory ny filazantsara ny tompo ka ao anatin'izany dia avadika ny tena sitrapon'Andriamanitra. Andremo Paoly fa misy izany. Riavana malalo amin'ny tompo, iainantsika izany ary tena misy izany, tsy mamenatra antsika milaza izany fa misy olona tsy manao afa-tsy izany fotsiny ihany. Adika vilana avadika ny sitrapon'Andriamanitra mba hikatsahana ny tombontsoan'ny tenany, ary dia izay no mety aminy ary izany ny fomba fanaony. Ny toy izany riavako dia tsy misy hafa amin'ny Jodasy izay voalaza ao amin'ny Jaona toko 12:17 ka hatramin'ny 19 teo. Jodasy rehefa nahita ny Maria raha vavin'ny Marta
nanositra menaka sarobidy any Jesoa dia nanakina azy ho fandanindanimpoana tamin'izany fotoana izany. Ary nambarany Jodasy tsara famody ny fiahinany malahelo ny teneniny, ka ny teneniny hoe tsy naleo ve namidy iny dia namenany malahelo iahina azy ireo sy ny sisa ny vola, fa tsy izay ry havako no tena tao an-tsainy, fa ny tao an-tsainy dia voalaza eo amin'ny andinin'ny fahaenina ao amin'ny Jaona 2:12 manao hoe ary izy ny laza zany tsy noho ny fiahinany malahelo fa satria mpangalatra izy sady mitondra ny kitapo ka nak'izay tao anatiny. Zany hoe avadiny izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiatsika nataony Maria tamin'ny Jesoa mba azahoany mampiditra ny volany anatin'ny kitapo izay izy ny tompon'andraikitra, kanefa dia hohaniny zany rehetrarehetra zany. Ry havana malalo amin'ny tompo, tadio fa matoky antsika Andriamanitra, matoky anao Andriamanitra, matoky Andriamanitra, matoky antsika izy eo amin'ny fiainantsika iray manontolo, matoky ny mpitandrina izy ary tsy tokony anao an'izany ny mpitandrina, matoky anareo dekônina izy ary tsy tokony anao an'izany ianareo dekônina, matoky antsika kristianina rehetra izy, matoky antsika mpiandry izy, matoky antsika atokopira izy, matoky anareo sekolelady izy, matoky antsika rehetrarehetra izay kristianina ka vita batisa ary kristianina mino ny anaran'i Jesosy Kristy. Tadidio dia izao fitiavan'Andriamanitra antsika aza mba havadika ho fiahina, aza monjavatra eo amin'ny fiainana. Aoka sika ry havako malala, atoky ilay naniraka antsika fa tsarovo fa Jesosy Kristy dia manampy antsika. Eno eny ny filazany azy, ny filazan'ny mpaminany Amosa ao amin'ny Amosa 5:5-10. Eno eny ny filazany azy ry havako ao amin'izany Amosa 5:5-10 zany. Ny tsara ny tadiavo fa aza ny ratsy mba ho velona ianareo, ka dia ombo anareo Jehovah Andriamanitra ny maro arak'izay efa nolazainareo. Ry havana malala, tokony ho haitsika izany. Rehefa manao ny tsara eo mason'ny hafa isika, rehefa manao ny tsara ianao anatin'ny tokantranonao io, rehefa manao ny tsara ianao any amin'ny toeram-piasanao any, rehefa manao ny tsara ianao any amin'ny toeram-pianarana any, rehefa manao ny tsara ianao amin'ny fiarahamonina, rehefa manao ny tsara ianao amin'ny fifandraisanao amin'ny namanao rehetra, ny fianakaviana, ny mpiray taposiny any amin'ny hafa rehetrarehetra any, tadio fa miatra aminao zany tenin'Andriamanitra zany. Ombanao ny tompony ary izy Andriamanitra ny maro arak'izay efa nolazainy dia ho tanterahany aminao zany. Koa izany no hitaomana antsika ry havako, tandremo fa misy mamboly fampianarana sandoka fotsiny ihany mety hitaomana antsika. Anjara antsika ny mamantatra zany rehetrarehetra zany mba sao sanatria ny vava ka maso doka aty ambolohany fotsiny ihany reny, fa tsy ho inona akory fa ny mitazona ny finoantsika ary mampiorina ny finoantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra no tena zava-dehibe voalohany indrindra. Ry havana malalo amin'ny tompo, izay no endriky ny kolokolo voalohany indrindra mety ho hita aty anivon'ny fivavahana dia izao famadihana ny sitrapon'Andriamanitra mba andao izay aza honon-javatra fotsiny ihany. Fa tsy mifanalavitra amin'izany no faharoa, fa tadio fa kolokolo ihany koa ny fianteherana amin'ny filany izao tontolo izao, fa tsy mba mitsinjo ny ho avy ny finoantsika. Avelo, kolokolo ihany koa ny fianteherana amin'ny filany izao tontolo izao, fa tsy mba mitsinjo ny ho avy ny finoantsika. Raha nanaraka tsara ny famakiana ny 7 sy ny 9 tamin'ny Timoty voalohany 2:9-7 ka hatramin'ny 10 teo sika ry havako, dia izao no voalaza ao amin'ny anaran'i Jesoa, fa tsy nitondra na inona na inona ao amin'izao tontolo izao isika, sady hita fa tsy hahatondra na inona na inona hiala, fa raha manan-kanina sy fitafiana isika dia aoka hianina amin'izany. Ry havana malala, azavain'ny Paoly apôstôly amin'ity izany fa ny fivavahana dia tsy mijanona amin'izao fiainana hita maso zao fotsiny ihany izy, ary ambarao amin'izay olona rehetrarehetra lazanao amin'ny filazantsara zany, tsy mijanona amin'izao fiainana hita maso zao ihany ny fivavahana, fa ao aorianan'izao dia misy fiainana izay antony hivavahantsika sy hanakinantsika ny fiainana amin'Andriamanitra. Tadidio ry havako fa ny fiainantsika olombelona na mivavaka ianao
na tsy mivavaka ianao, na mankala an'Andriamanitra ianao, na tsy mankala an'Andriamanitra ianao, na inona fiainanao dia mitovy avokoa isika rehetra, samy mitafy, samy mihinana, samy mitady vola, samy manao izay mahasoso ny tenantsika. Fa ireny rehetrarehetra ireny tsy misy maharatsy azy zany, fa ireny rehetrarehetra ireny mifarany eo anivon'ny fahafatesana. Rehefa maty ianao Paoly apôstôly, tsy misy mahatondra na inona amin'izany fa mijanona eo. Tsisy hoe hisolo akanjo ianao any an-tany na any pasika, tsisy hoe hisolo akanjo ianao na mbola hoe andeha hividy zavatra sy ny sisa. Ary ny mampalahelo ary amintsika any Madagasikara efa any Pasa mangina any ianao, mbola misy mangalatra ihany ny lambanao, mbola misy mandroba ihany ny tôlanao sy ny sisa, izay manambara fa tsy afaka manao ninina tsony eo aorianan'ny fahafatesana isika olombelona. Fa saingy kosa ny fiainantsika kristiana izay manakina ny fiainantsika eo anatrehan'Andriamanitra dia tadidio fa mbola misy azo miantenaina akoatr'izao fiainana iainantsika izao. Paoly apôstôly dia te hilaza manao hoe tsy misy ilana ny fitafiana sy ny anina tsony eo aorianan'ny fahafatesana. Ary tena marina zany, fa amafisiny kosa fa ny ao aorian'izany dia miakina ny filohantsika rery any. Ary dia hoy izy, tsy mivakina tamintsika teo fa hotonomoko aminao ao amin'ny Korintiana 2:5-7. Hoy Paoly apôstôly, ary fatratra loatra zany filazan'izany. Korintiana 2:5-7. Raha amin'izao fiainan'izao ihany no anatenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra ny olona rehetra isika. Riavana malala amin'ny tompo. Eto ny soratra masina dia tsy milaza akory hoe aza mitady vola hividianana fitafiana, aza mitady vola andehanana hihinan-kanina, aza mitady vola anaovana izay mba mahafalifaly, fialan-tsasatra sy ny sisa. Tsy zany. Fa soratra masina raha tena manampy mihitsy hoe raha mba izany dia apetrao amin'ny tompo fa omen'ny tompo anao, raha izany ny tediavinao, raha zay zavatra amin'ny fiainan'izao omen'ny tompo anao zany. Fa nitakily ao ohatran'izay kosa dia izao aza mijanona amin'io fotsiny ihany, fa mba jereo ny finoanao, mba jereo ny hoavinao, rehefa tsy afaka mampiasa an'io fitafiana io tsony ianao, rehefa tsy afaka mampiasa ny hoan'io tsony ianao, rehefa tsy afaka mampiasa n'izany hoe fialan-tsasatra zany tsony ianao, fa miala sasatra mandrakizay. Lany ny vitsika sy ny kalalao sanatry ny vavy hoy ny pikabary. Ry havana malalo amin'ny tompo, ny tenin'ny soratra masina ho tenenina dia izao, akoatran'ireo apetrao amin'ny tompo dia izao, aoreno amin'ny tompo ny fiainanao, fa ilaina izany rehetrarehetra izany. Ry havana malalo amin'ny tompo, taonina sika mba hiandamina ny fiainantsika, ka nao zava-dehibe an'izay fisian'Andriamanitra izay amin'ny fiainantsika. Na inona fivavahanao, na inona fiainanao, na inona zavatra nilalovanao dia tsaroa, fa ilaitsika ny tompo. Ary ny tompo tsy andahoanao mihitsy, fa ny tompo efa tianao. Ny tompo rehefa ety ambany masoandro ianao, olona anao ariny ianao, dia mijery anao izy, manampy anao izy, mitantana anao izy, mitsinjo anao izy. Fa ny angatany aminao dia izao, mba mahay mandamina ny fotoana ve ianao, mba hifikitra aminy, manao zava-dehibe mihoatra lavitra noho ny amin'izao tontolo izao eo amin'ny fiainantsika. Tadio ry afaka malala fao amin'ny Jaona 7:7-9 perikôpantsika, dia tena nitoerin'ny tompo ankitsirano ny hevitra narosony Jodasy ny amin'ny hoe fananinina io, satria menaka sarobidy be moa le menaka tamin'izany fotoana izany, hoe fananinina io no tsy namidy, fa nandanindany foana tahaka an'io ny zavatra sarobidy. Dia hoy ny tompo, tsia sy ny fanazavana rehetrarehetra dia tenenina eo amin'ny andininy manaraka eo, fa ny zavatra tian'ny tompo tenenina dia izao, tsia ny zavatra tsy fantatra ao ry Jodasy dia ity, io fiatsika nataon'ny Maria io no anina takatra, fa manam-pinoana izy fa ho faty hamonjy antsika Jesosy Kristy tompo. Zavatra tokony ho fantatsika, avadibadio baiboly io
fa tsy nisy zany hoe nanositra ranomanitra ny fatin'ny tompo zany so ny tao saika andevo mangiron-dratsy ny vehivavy fa tsy tao tso ny tompo fa tamin'ny fotoana io no efa fantatra fa imarireryana vitan'izany satria nataony zava-dehibe teo amin'ny fiainany ny finonan' izay voalazan'i jesosy fa tsy maintsy hovaty izy noho izany tena sehony tehiteny izy milaza hoe satria hofaty ianao dia andeha hosorako ranomanitra mba inoko fa tsy maintsy mitsangany ianao ary efa mitsangany ianao dia izay ny fiainako ry havana malalo amin'ny tompo hitan'Andriamanitra ny fiainantsika fantatr'Andriamanitra avokoa ny fiainantsika rehetrarehetra tsy ny mifampitsara tsy ny mifanenjika tsy ny fampilakisana mifampilavanina sanatry ny vavy tsy zany ny tediavin'Andriamanitra amintsika fa ny tediavin'Andriamanitra amintsika dia mba isika hanao ny marina hoy ny ao amin'ny Amosa toko 5:12 manao hoe fa fantako fa be ny elokareo ary fatratra ny fahotanareo mampahory ny marina sy mandray kolokolo ianareo ary mamadika amin'ny malahelo ombavady ary eo amin'ny 9:12 teo izy koa nono ny fanitsakitsahanareo ny manitra sy nampandoavanareo vary azy dia mba manao trano vato voapaka ihany ianareo nefa tsy hitoetra hoany namboly tany mboloboka mahafinaritra ianareo nefa tsy hisotro ny divay avy aminy izany hoe te ilaza Amosa manao hoe aza variana amin'io adalana ataonareo sy ny kolokolo rehetrarehetra io ianareo izay filany zao tontolo zao ihany fa tadidio fa nahanao trano tsara tareto ninona ary ianareo azon'Andriamanitra tao ny tsy mampitoetra anareo anatin'izany na dia amboly voaloboka tsara tahaka ninona ianareo satria izany mamboly voaloboka izany azon'Andriamanitra tao ny manapaka tsy ahavokatra amin'izany rehetrarehetra izany ry havana malalo amin'ilay tompo amin'ity anio ity isika anatrika fifaliana iray lehibe dia ny sakramentany batisa tadidio fa endrika iray izay mba hitaomana antsika rehetrarehetra zany tsika ray aman-dreny ho fitsonjovana ny zanatsika mba tsy ho amin'izao fiainan'izao ihany satria ny zaza tena vidianana kanjo izay mba tianao rehetrarehetra izay mba fantatrao rehetrarehetra fa mahaso ny zanako dia mba vidinao rehefa mba azonao tanterahana sy ny sisa sy ny sisa fa mba tsy njovo koa no hoaviny ary isan'izany ny fanakinana ny fiainany amin'Andriamanitra tahaka ny sakramentany batisa izay tanterahana tahaka n'izao ny fahatelo farany amiko ankoatran'ireo izay voalazantsika teo ny famadiana ny sitrapon'ny tompo mba aza onjavatra dia kolokolo ary ny fianteherana amin'ny filany zao tontolo zao fa tsy mitsinjo no avintsika dia kolokolo ihany koa dia tadio fa ity fahatelo ity efa mahazatra loatra ary ity fahatelo ity mifamatitra amin'ilay voalaza teo tsy mifampiresaka akory izay mianaka nanatanteraka izany fa ity fahatelo ity ry avako dia izany endrika kolikoly ny fitiavana tiana-karena ao anatin'ny fivavahana ny voalohany tia azo zavatra ny faharoa dia miatehitra amin'ny filany zao tontolo zao fa ny fahatelo dia tiana-karena fotsiny zao ary averimberin'ny Paoly ao anatin'ity perikopa ity ao amin'ny tomboty voalohany toko 5 izany rehetrarehetra zany izay mivakina tamintsika teo fa izao ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-karena ny fototry ny ratsy fototry ny kolikoly aty anivo ny fivavahana zao any fariavako apetrako tsara eto dia tsy mandrara ny fitadiavam-bola mihitsy ny tenin'Andriamanitra izay matsy ilay mety misy hamadika azy eto izy dia tsy mandrara an'izany ary tena fifanao ny fiangonana hatrany am-boalohany izany ary fandaminana amin'ny fiainan'ny fiangonana izany ary azo ny fiangonana tao no mitady vola mba hoentiny mampandeha manatanteraka ny asany rehetrarehetra sy ny sisa sy ny sisa fa izay mieritreritra kosa fa ao anatin'ny fitadiavan'ny fiangonana vola no andeha hiatsambotra ka hakany izany mba hivily any amin'ny kitapom-batsiny mba ho lasa arenany izay ny tiany tompoko lazainy eto izay ny tiany tenin'Andriamanitra ho lazainy eto fa tena kolikoly ka tsy mety ao anatin'izany rehetrarehetra izany aoko fantatsika ry avako fa matoa nisy Jodasy ary nisy ny andraikitra nomenan'ny Jodasy hitazona ny kitapom-batsy dia ny dikan'izay dia izao niaraka tamin'i Jesosy Kristy tompo aoko fantatsika fa ny dikan'izany ny lainy Jodasy
ary nisy volany kirakiray natao tamina natetirahany Jesosy Kristy niasa fa tsy nety dia nanao kolokolo Jodasy satria tia hanakarena ka nangalatra tao anatin'izany rehetrarehetra izany. Riavana malalo amin'ny tompo mampitandrina antsika ihany tony za kory tsy milaza hoe amintsika reto zany sanatry ny baba fa mampitandrina antsika ihany tony fa misy manararaotra ny fivavahana angorona-karena sy tadiava-karena. Tadio fa mbola misy mandova ny fahotan'ny zanak'Israely voalaza ao amin'ny Amosy izay mampahory ny rehetrarehetra mba azahoany manan-karena. Mbola misy ny makatahaka ny Jodasy amin'ny ankehitriny ka manararaotra ny fivavahana ho amin'ny zavatra malalaka sika riavana amin'ny fanarahana ny fivavahana rehetra izay ataontsika. Tena malalaka sika ao anatin'izany fa ny zavatra tokony ho tsarintsika kosa dia izao tandremo mba tsy ho latsaka ao anatin'ny fandriky ny kolikoly ho amin'izany isika. Ony Amosy 5:5 manao hoe ankalao ny ratsy ka tiavo ny tsara ary aoreno ho mpitsarana ny rariny. Angamba Jehova Andriamanitry ny maro amindra fo amin'izay sisa amin'ny olona. Riavana malala izao no dikan'izany. Raha nentina anao ny ratsy ianao, raha sanatry ny vavaka efa mba nisy zany ratsy zany teo amin'ny fiainanao, ny tompo volona amelanao ary ny tompo mbola vonina ny amindra fo aminao ary taomany aminao amin'ny tian'io ty. Aoko fantatsika izany ny antony natonga anao eto amin'izao tempolin'Andriamanitra izao, ny tokony ho fantatrao dia izao tianao ny tompo nampandrehanao zany teniny zany izy ary rehefa tia norenao zany teniny zany tia amindra fo aminao izy mba tiany mba ho isan'ilay sisy ianao mandova fahasoavana, mandova fitahiana fa tsy sanatry rendrika ao anatin'ny ratsy, tsy sanatry fanaratsiana na fitsarana no izarako zany tenin'Andriamanitra zany amintsika, tsy zany fa ny taonantsika kosa mba handiny tena, mba handova fitahiana sy fahasoavana eo ambany famondrapon'Andriamanitra isika rehetra. Amen.